Coucou, dia tonga soa tamin'ny fantarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Tena mafana dia mafana aty Canada, ankehitriny 30 degré ka dia manararaotra mitafatafa amintsika rehetra indray zany eto tokotany ny maitso mavana izay mampisy fanantenana betsaka amin'izao fotoanan'ny pandemia ny coronavirus izao, ka dia mitondra foana ny karazana torohevitra sy ny fakahiresana indrindrandrindra zany eo amin'ny resaka ara-tsaina, satria ny saitsika no mitondra ny zavatra rehetra rehetra, ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra izay atao, na ny fiatrehana ny aretina sy ny sisa dia ny saitsika daholy no mitondra an'izany zavatra rehetra rehetra izany. Ka ny lohateny izay voaboasantsika an'io zany dia miompana indrindra ny amin'ny hoe inona ny isan'ny tsiambaratelon'ny fahombiazana goavana dia goavana indrindra izany, dia ny atao hoe ery avy ao anaty. Inona ndray ary zany zavatra zany, ny ery avy ao anaty zany hoe ery izay tsy hitambaranao amin'izany izy fa nokotrehinao ary novolavolainao tao mandritry ny androm-piainanao iray manontolo izay ery avy ao anaty izay, ka sarotra dia sarotra zany ny andravan'ny ery avy ety ivelany zany an'izay hoe ery avy ao anatinao izay. Ahoana indray ary zany zavatra tenenin'ity ramatoa ty Androany zany, fa tena izahay ty izao mafiady noana tsisy asa, ka inona indray zany zavatra teniteneniny zany, fa tsy ny vola no alefany ity fa resadresaka. Eo indrindra maty zany sika ny malagasy, satria maro dia maro ny atezerana ankehitriny zany izay mitranga manoloana an'ity zava-misy rehetra rehetra ity, na eo amin'ny resaka ara-politika izany, na eo amin'ny resaka ady amin'ny fiadivana amin'ny valana retina, mandeha daholo zany ny karazam-katezerana amin'izao fotoana izao. Ka eo indrindra mantsy no hoe mila foana zany sika ny atao hoe mesure d'urgence ary misy ny hoe mesure à long terme. Ka na ny mesure d'urgence na ny mesure à long terme dia tsy maintsy mila an'izay ataontsika hoe ery avy ao anatinao zay, tsy maintsy mila an'izay hoe eritsaina avy ao aminao zay, ny ahafahanao mamany olana amin'ny endriny maro dia maro zany. Raisiko ohatra zao, ohatra ny hoe resaka mandeha any zany amin'izao fotoana izao, ny hoe omena nationalité ve nikarana, omena nationalité malagasy ve nikarana satsia, dia efa samy nanome ny heviny daholo moa zany fa ny akamaroan'ny hevitra naposakin'ny malagasy zany dia ny hoe tsy manaiky ny anomezana zany ny zom-pirenena malagasy ny karana. Ka mieritreretra ianareo karana rehefa ohatran'izay zany ny fandehany, satria misy ny fitenenana hoe aza alanjasa, izany hoe ny mieritreretra raha ohatra ka alanjasa, zany hoe raha ohatra zany misy zaza tonga dia mandahanao, satria ny zaza tsy mihatsara velatsia, ny zaza tsy afaka hoe adajalaja sy hieritreritra fa dia tonga dia zay ao an-tsainy zany azo ny teneniny, dia tokony mieritreritra ianao zany rehefa misy zaza dia tena hoe mandahanao ankitsirary hoe tsy tiako io olona iray io.
misy antony zay. Misy ihany koa ny fitenenana hoe aleo alan'Andriana toy izay alam-bahoaka. Ka vavam-bahoaka daholo zany no nidradradratra an'izay hoe tsy fankatoavana, ny fanomezana ny nationalité ny karana izay. Betsaka zany ny ambadiky izay satria mampiseho zany hoe inona ny karazam-piarahamonina zany misy ao Madagasikara sy ny karana. Efa no adiadintsika teto moa zany ny fanazavako tsotsotra ny momba ny parcours ny karana, inona ny filozofia izay mitondra azy, ary dia efa nazavaiko teto ny hoe havanana dia havanana izy zany eo amin'ny resaka fitadiavana. Ka izay indrindra matsy zany no hoe iverenako zany ny amin'ny hoe lay ery anaty. Izany hoe matoa mbola mipetraka zany zao zavatra rehetra izao, mbola tsy mipetraka zany ilay atao hoe ery anaty tsika malagasy, satria mbola mizarazara be zany ilay ery. Ka rehefa mbola mizarazara dia mbola mora dia mora zany ny anjanahana azy, ary mora dia mora ny akana zavatra ao amin'ny tany iray izay tsy mbola manana ny atao hoe ery anaty. Satria mazava tsara fa ny foko karana dia efa manana n'izay ery anaty izay izy, raha amin'ny hoe izy samy izy zany no resantsika, efa nanana izay. Izay no mahatonga azy anana ny karazana tanjaka ara-toekarena izany, satria manana karazana firaisan-kiny izy zany amin'izy samy karana, ary dia ao anatin'izany daholo ny hoe mbola tsy fanambadianany izany foko hafa akoatry ny karana. Azy nefa izay zavatra zay ny fanontaniana mipetraka dia nahoana zany izy no mangataka ny zom-pirenena malagasy, kanefa hatramin'izay izy afaka mitady arena, afaka nanorona ny fiainany tao anatin'ny firoboroboana, na dia tsy nanana ara zany ny zom-pirenena malagasy. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe nahoana, inona no antony zany angatahany ny zom-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ary ny fanontaniana mipetraka koa dia hoe fotoana ny ve izao, satria fotoana mampavaivay ny hoe karazana alatra tany, ny karazana hoe zavatra izay tsy mety zany eo amin'ny fifandraisan'ny malagasy sy ny foko karana amin'izao fotoana izao. Ka mampametra-panontaniana hoe fotoana ny ve izao ny angatahan'ny foko karana ny zom-pirenena malagasy. Nefa akoatran'izay zavatra rehetra izay indray nefa dia ny hoe inona zany ilay tena hoe motivation mitondra azy ny hoe te angataka an'izay zom-pirenena malagasy izay. Kanefa izy efa afaka niary arena arak'izay tratrany, ary araky ny izay hoe fahalalahany manontolo zany nanao an'izay hoe fitadiavan-karena tao Madagasikara izay. Izay zany no hoe fanontaniana mipetraka ho antsika malagasy indray zany dia mila fantatritsika tsara koa hoe inona no antony zany andavan'ny akamaroan'ny malagasy zany an'izay fananany ny zom-pirenena izay. Mila adiadintsika zany ny hoe aiza ny inona no mety ho voka-dratsiny fanomezana azy zany ny zom-pirenena, ary inona zany no tombotsony ireo olona zany ny foko karana izay mangataka ny zom-pirenena malagasy zany. Ao zany no mila hoe adiadina tsara zany ny momban'izay zavatra rehetra izay. Moa ve izy te hiditra eo amin'ny resaka hoe fitondrana ny firenena, ny eo amin'ny hoe resaka fidirana amin'ny raharaha politika ohatra, zay ve no antony angatahany ny zom-pirenena malagasy. Fanontaniana mipetraka daholo zany rehetra zany, ka
mila adiadin'ny manam-pahefana, mila adiadin'ny olona rehetra izay hoe manakevitra, manakambara zany inona zany ny hoe danger ambadika izay zany, satria misy daholo moa zany matoa misy ny ataontsika hoe zany hoe rejet na toe-javatra iray dia misy antony, ka eo zany no tokony ho jerevana akaiky dia akaiky, satria raha ny hevitro manokana zany ny hoe antony mahatonga azy zany te hangataka zom-pirenena malagasy dia raha ara-psikolojika zany, raha ohatra misy olona iray te hangataka zavatra dia mazava ho azy fa misy zany ny tombotsoany manokana zany ao amin'ny fangatany an'izay zavatra izay. Izany hoe misy ihany zany ataontsika hoe hevitra te hanao intégration amin'ny tany iray zany, raha ohatra ny olona zany te haka zom-pirenena. Kanefa io karazana intégration io zany no mila fantarina hoe intégration izay ohatrany ahoana zany no hoe tadiaviny, moa ve hoe maka volotany izy intégration izay hoe entina ampandroso ny Madagasikara sy ny malagasy ve, sa hoe intégration akana tombotsoa manokana fotsiny, zany hoe mba hampitombotombona ny pouvoir eo amin'ny resaka toe-karena ve, mba hampitombotombona ny notoriété amin'ny resaka fitadiavana, famenona ny posy izay efa feno teo aloha atao fenofeno kokoa ve, zay ve no ilana an'ilay zom-pirenena, sa mba misy ihany koa zany hoe eritreritra ny mba ampandroso ihany koa zany ny tany izay ipetrahana zany. Ka eo zany no hoe mila dinihana tsara zany, mila dinihan'ny malagasy sy ny fokokarana, satria raha ohatra koa hoe misy zany hoe karazana rejet zany atao anao amin'ny fiainana dia mila ihany koa ianao mba manazava ny position anao, manazava ihany koa zany amin'ny olona izay hoe angatahan-javatra ny hoe inona koa zany ny zavatra mba hoe omena azy zany amin'izay hoe mba samy gagnant-gagnant zany amin'ny fifanarahana izay atao, satria mantsy zany misy ny fitenenana hoe olona iray izay leomboananana ka dia tsy tia zava-boribory ozytsika malagasy, izany hoe raha fa nisy zany ny hoe fifampitondrana izay ohatrany hoe natsapan'ny olona iray hoe tsy fetezana teo amin'ny fifampitondrana, zany hoe nisy karazana fifanabakana ohatra na karazana fifamitana na karazana tsindriazolena, dia tonga de efa izay zany no ao anatin'ny eritreritry ny olona anankiray angamba, rehefa hoe misy ihany koa zany ny fitiavan'ny eo ankilany ny iroso bebe kokoa zany eo amin'izay fifandraisan'izay, ka zay zany isan'ny hoe andrisihana foana ny latabatra boribory amin'ny malagasy sy ny foko karana sy ny hoe foko ny karana moa zany ny tena lazaina, satria somary misy fiavahana moa zany ny karana eo amin'ny fifandraisana amin'ny malagasy amin'ilay hoe izy zany tsy mifanambady mihitsy zany raha tsy samizy satria mantsy tsy de lazaina loatra ny foko sinoa, ny foko sinoa zao izy de manambady gasy, ny hoe ny vazaha frantsay manambady gasy izy, ny vahiny hafa maro isan-karazany zany dia tsy manana an'izay problema izay zany, fa dia hoe manambady ny malagasy, ny kanadiana sy ny sisa sy ny sisa, fa eo zany no hoe ipetrahan'ny olana zany eo amin'ny hoe fokokarana, de izay le hoe tsy
miezaka mihitsy zany ny hoe akany zay intégration zay kanefa lay intégration zay lazaina maty zany tsy hoe ny tena akory no hoe be fitsarana ny amin'ny momban'izay satria hoe rehefa zay ny fomban-drazan'ny olona anankiray dia azy zay kanefa raha ohatra tany tianao zany nananao intégration bebe kokoa zany angamba amiko dia mila mijery bebe kokoa zany ny anakaikesana an'ilay tany sy ny hoe anaovana ny karazana hoe fihavanana izay hoe somary hafahafa zany somary sadasada hatramin'izay kanefa ohatrany hoe ny andaniny sy ny ankilany zany ny fampiapanga ohatra zao sy ohatra zao mba manana ny olona zainy koa ny karana raha mikasika antsika malagasy mba manana ny olona zainy koa izy fa tsy hoe isika ihany no anana ny olona zay na mombazy satria eo anatrehan'ny fahasotoana sy ny herim-po izay ataony amin'ny fitadiavana zany dia manana ihany koa izy ny olona zainy satria misy olona koa ngeny hoe mivelona abadika n'ireny hoe fanorana ny karana fanorana moa zany dikany fanorana dia hoe manotra zany hoe tango vola avy aty ambadika zany amin'ny olona iray manararaotra azy avy aty ambadika zany mahatonga azy hoe mbola afaka foana izy zany manao zay tiany atao ao Madagasikara kanefa iray olona aty ambadika ireo tsy miseho hoe tena hoe miaro azy zany na hoe ka eo zany mila zavaina tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe lay fifandraisana ve tena mipaka amin'ny vahoaka tsy afaka ilaza zato isan-jato koa nefa tsika hoe dia tena hoe tsy nisy vitan'ny karana satria izy ene no ataontsika hoe manome asa ny akamarozan'ny malagasy amin'ireny hoe ozinina orinasa ataon'ireny amin'ny hoe hôtely amboariny sy ny sisa fa hoe eo amin'ny resaka fifampitondrana zany amin'ny maha olombelona ny tokony hojerena bebe kokoa ngamba zany raha hoe eo amin'ny resaka karana dia ny hoe ny fifanajana eo amin'ny fampiasana olona ny fanajana ny zon'olombelona ny hoe resaka hoe eo amin'ny resaka karama sy ny sisa zany sy ny hoe fifandraisana amin'ny maha olombelona zany eo angamba zany no hitako hoe mila zany hoe jerevana kaiky tsara zany hoe raha ohatra manome ny zom-pirenena zany dia inona no mba ouverture koa zany mba ataony amin'ny hoe eo amin'ny société ohatra zany amiko hoe ny zom-pirenena zany hoe asina condition ohatra hoe manambady gasy ohatr'izay dia hoe miteraka amin'ny gasy zay zany misy ataontsika fivelarana bebe kokoa ngamba eo amin'ny fiarahamonina ohatra zany zay avy aty amiko zay fa tsy hoe fandrisihana koa hoe amin'ny fanambadianana karana amin'ny maha olombelona dia misy ny fifampisotoman'ny samy olombelona fa hoe mila fotsiny zany izay zavatra zay mba atao ao anatin'ny hoe fomba mendrika zany eo amin'ny fiarahamonina mifanaja zany eo amin'ny fiarahamonina zay zany no hevitro mikasika ny hoe tokony homena zom-pirenena ve mila fandinihana goavana zany io zavatra io latabatra boribory miaraka amin'ny malagasy sy ny fokokarana satria mampalahelo ihany hoe efa ela be amanjato taona no niara-niaina teo kanefa dia tsy mba misy mihitsy zany hoe karazana hoe inona zany mba marimaritra iraisana zany eo amin'ny samy mpiarabelona satria ny fampandrosoana ny Madagasikara no tokony hojerevantsika bebe kokoa zany amin'izao fotoana izao satria tena latsaka katerena ny firenena ankehitriny ka tokony ny hery rehetra dia tokony atambatra amin'ny fomba hoana nefa zany no ahafahana mampitambatra an'izay hery zay tsy atambatambatra fa atany fotsiny amin'izao zany zavatra zany hoe andaotsika hitambatra anao inona fa mila
an'ilay hoe karazana réconciliation eo zany a nipetrahany hoe fampiavana pirenena na amin'ny foko inona na foko inona zany foko karana ny foko samy malagasy ny vazaha ny frantsay ny vahiny rehetrarehetra zany izay ataontsika hoe matoa matimaty amin'io malagasy io amin'io Madagasikara io dia misy zavatra tiany ao, misy zavatra mahaliana azy ao, mahasarika azy ao, ka ao zany no mila jerevana zany ny amin'ny hoe ahoana zany ny ampitambarana an'izay ery rehetrarehetra izay satria dia mampalahelo hoe tany manan-karena manana ny rehetrarehetra mihitsy kanefa dia hoe faharoa amin'ny farany zany eo amin'ny filaharana amin'ny fahatrana eran'izao tontolo izao zany hoe lay organisation zany lay ery anaty izay zany no mila amboarina ahoana ny fomba zany anaovana an'izay hoe ery anaty izay amboarana an'izay zany anjary hoery matanjaka hoentinao zany miatrika ny ery avy any ivelany sarotra dia sarotra zay zavatra zay ary mila fandinihana ka ny fikojanao ny ery anaty ao aminao aloha dia zavatra voalohany indrindra koa mba ahafahanao mikatsaka ny zavatra izay tianao ho azo amin'ny fiainana ahafahanao miady amin'ny hetraketraky ny manodidina satria raha tsy manana an'io ery avy ao anaty io ianao dia zavapoana ny ery avy ao anaty tiako tenenina zany dia hoe ny motivation inona ny motivation anao isan'andro zany amin'ny fiainana mba hatratraranao ny tanjona izay tianao ho tratrarina mila koloinao zay zavatra zay voalohany indrindra aloha dia ny amin'ny fahafantaranao hoe iza marina ianao zava-dehibe zay zavatra zay iza marina ianao avy aiza ianao inona zany ny tantaranao ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay satria misy idirany be dia be eo amin'ny fandrosoan'ny zanak'olombelona ny fahafantarany ny hoe avy aiza izy araky ny tenin'ny Michelle Obama hoe izay no nitondra azy zany tamin'ny zavatra rehetra izay natao amin'ny izy hoe première dame tao amin'ny Maison Blanche dia milaza foana izy ny hoe tsy adiniko mihitsy ny hoe avy aiza ny tenako ka rehefa mahafantatra an'izay ianao dia amin'izay koa no ahafahanao zany mametraka koa zany ny tenanao aiza ny plasy misy anao naiza alehanao rehefa mahafantatra an'izay plasy misy anao izay ianao dia kelikely ho iaho ny chance izay ahatonga anao hijabaka amin'ny zavatra izay ataonao sy ny motivation izay mitondra anao satria raha ohatra mangozogozo zany izay le hoe fahafantaranao ny tenanao izay aiza ny forcenao ary aiza ny faiblessenao manoloana ny zavatra izay katsahanao zany zavatra rehetrarehetra zany dia mila fantatrao daholo rehefa mamakivaky ny fiainana ianao ka maro ny zavatra izay miandry atsika malagasy amin'izao fotoana izao eo ny resaka politika eo ny resaka coronavirus iza marina moa zany ianao atao hoe malagasy io zany mila fantatra daholo ake zany pitsopitsony zavatra ohatran'izany ange no mahatafita amin'ny fiainana fandinihana ny pitsopitsony zavatra satria araky ny filazan'ny mpandinika dia 2% ny fahombiazana ny olona iray ny fahaizana mampahalalana sy ny talenta fa ny 4% dia ny fahaizanao miaina sy ny hoe
fandinianao ny fiarahamonina ary ny fahaizanao milomano ao anatin'izay zava-misy rehetra mitranga amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana izay. Fa maromaro ny fanazavana izay nalefako teto mikasika n'izany zavatra rehetra izany, fa ny atanjahany io sainao io no mitondra ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra na inona ny sehatra izay misy anao. Efa nisy fandaharana teo aloha izay nasehoko ny amin'ny hoe fampatanjahanao ny sainao sy ny vatanao mba hoentinao miatrika ny fiainana. Efa nasehoko teo ny fanaovana ny fanatanjahantena. Mety samy manana ny fandraisany azy ireny zavatra asehoko reny hoe inona koa oeraoera, inona koa mijakinjaka. Mety misy hoe ohatr'izay sady ny mesazy tiany no andraisana amin'ny zavatra izay aseho. Misy nefa dia tena hita hoe tonga dia mahazo ny mesazy izay tianao alefa. Izany hoe amin'ny famorinao ny angovo izay azo antoka avy ao aminao isa maraina no ahafahanao anana ny journée tsara indrindra, ahafahanao miatrika ny zava-misy rehetra amin'ny fiainanao. Izay ny dikany. Fa asehoko fotsiny izany amin'ny hoe arabaky teny dia hoe ezaka isanandro ny fiainana. Ireny ampisehoko aminareo hoe tapis roulant, ohatry ny tapis roulant ny fiainana tompoko. Tsy maintsy misedra ianao, misedra ny amafin'ny fiainana ary misedra manangona ny angovo rehetra izay hoentina amin'izany zavatra rehetra izany. Izay ny afatra tiako ampitaina amin'ny zavatra ohatran'ireny. Tsy voatery ho tapis roulant no ampiasainao. Mety ianao hoe mivoaka miazakazaka any tokotany amin'ny maraina, efa tsara ny andro amin'izao fotoana izao. Mety ianao hoe manao exercice fotsiny eny tokotany. Mety mandeha tongotra. Izany zavatra rehetra izany milomano, afaka daholo izany anangonanao ny angovo tsara indrindra ao aminao, zany hoentinao miatrika ny fiainana. Izany ny hery avy ao anaty. Ka rehefa manana ny angovo tsara ianao zany ka mahafantatra tsara hoe inona ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana, dia sarosarotra ny andravany hery avy ety ivelany an'izay angovo ao aminao zay. Izay angovo zay koa nefa dia mila ny atao vibration, zany hoe misy kosa ny olona izay miaraka vibration aminao amin'izay hoe hery avy ao anaty izay. Izany hoe tokony izany hoe ny mozika zany tena mifanaraka tsara koa raha hiaraka anao zavatra, satria raha ohatra ka misy ny mamalakira dia tsy afaka hiaraka anao zavatra. Zay koa zany ny atao hoe hery avy ao anaty. Ka raha ohatra ka tsy mitovy la hery fa mifanipaka, samy manao zay hira tiany atao eo zany ny rehetra dia efa tsy mety koa izy zay. Fa ny fampitambarana an'izay hira izay zany no zavatra ilaina raha ohatra ka hiaraka anao zavatra. Inona ny objectif? Mila fantatra daholo zany zay zavatra rehetra izay ry malagasy. Inona zany ny objectif anao amin'izao fotoana zao amin'ny taninao? Mila fantatra daholo zay zavatra zay. Ary hoe ahoana ny ahafahana zany mampitambatra ny hery izay entina zany. Iza moa zany no olona entina anambarana ny hery? Iza moa zany? Fa tsy ny tany vaventy, ny tany mandroso amin'izao fotoana izao zay azo lazaina fa efa mandrovo-tsihy koa izy amin'ny zava-misy amin'izao, satria
ny ekonomia nikrosifana tamin'ny resaka coronavirus dia mitady izy zany tany malemy amin'izao fotoana izao anorena mpangady dia ny Afrika sy Madagasikara tadidio zay zavatra zay tompoko ka mila mandray position amin'izay ery anaty izay tsika izany satria raha ohatra ka mbola hoe mifanipakakarina zany dia mbola mora ho azy koa zany ny andeha isikotra ny arena rehetra izay misy ao aminao dia eo zany ny disika miverimberina rehefa tsy ahay zany ikoja an'izay hoe ahoana moa zany ny anaovana ny ery anaty dia ny hoe ny fifakazahoana posiny hoe mahay mifampitatana ary mahay mifampitsinjo ary samy mba mahazo ny anjarany daholy amin'ny zava-misy ny arena rehetra izay misy eo amin'ny firenena izay ilay ery anaty matanjaka fa tsy hoe ery anaty hoe ny sasany taingibozina ny sasany dia hoe mirahiny zay efa mirahiny zay zao nefa ny sasany atao mibadika mbola mamely atao ndamosina ny sasany mbola misovaly ny sasany mbola tsy ery anaty zany tompoko mbola tsy ery anaty zany fa ilay hoe mifampitatana mifakahazo apo sy ny hoe mijery hoe inona zany no tombotsoa iraisantsika inona no ataotsika piray tapo rehetra izay no ery anaty nefa mbola lavitra dia lavitra zay amin'izao fotoana izao sarotra dia sarotra kanefa misy ny fitenenana hoe tsy impossible sarotra fa tsy impossible izany hoe ny finiavana ao aminao izay ny zava-dehibe ny faniriana ny fahasahiana zany zavatra rehetrarehetra zany mbola tsy misy amintsika mbola miandry any Moïse tsika haizany Moïse mbola tsy manangasangany aloha ny Moïse tsika tamin'izao mbola miandry tsika ka dia manentana no ataoko eto satria efa Titanic zao efa samy manavitra ny ainy amin'izao fotoana izao ka izay no ilana ny kapiteny Tsambo izay maka ny atao hoe responsabilité ny olona izay vatona sondritry ny tany amin'ny situation anankiray ny olona manatsaina ny olona izay manana ery ambonimbony kokoa noho ny sarambabem-bahoaka dia tokony mba hivondrona hanome